antoka ny asaramanitry ny faran'ny taona sy ny fitsenana ny taona vaovao eny amin'ny folo sy roa arivo zao dia fifaliana ho ahy préfet n'Antsirabe izay miaya ny farakadidin'ny vakinankaratra ny miarahaba ny tsiraray isa-tokantrano na tratra na vita soamantsara aloha ny taona 2010 sy 2010 izay vala tsy ho ela intsony iny ary indrindra ihany koa manohitra ny firarian-tsosahady sy ny fiarabana tratry ny taona vaovao ary mba hita fahombiazana fahasalamana amin'ny taona vaovao izay omen'Andriamanitra atsika indray amin'ny 2010 sy 2010 iny. Ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny moa dia fa manao izay tratry ny heriny rehetra mba ahafahan'ny vahoaka rehetra mifety eo anatin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana dia isaorana sady mpona koa izy ireo tompon'andraikitra tsirairay avy amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny ahafahantsika rehetra milamina ao anatin'ny fety tanteraka ary ahita fahasambarana amin'izany taona vaovao izay omen'Andriamanitra atsika tsy ho ela intsony izany. Mankasitraka antsika rehetra tompoko.